Paris à Madagascar, Corentin Martins ny mpanazatra vaovao. Fernand Selo voasambotra nahiditra ponja io ariva io. Fitondrana ankehitriny sy mahafantatra ny rariny sy ny hitsiny ary ny fahamarinana izany hoy ny mpanao politika. Mazava ny foto-kevitra ijoroan'ny firaisankina izay ahitana ny antoko politika 5 dia ny Tiako Madagasikara, ny Prositeny, ny Hery Vaovaon'i Madagasikara sy ny Tsaratahafina ary ny antoko politika madio. Ijoro amin'ny fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. No mafisy ny filoha nasionaly ny Tiako Madagasikara Ravalomanana Marika izany teto Fianarantsoa. Nandritra ny feonany tamin'ireo mpitarika ny antoko tima eto Fianarantsoa. Tsy maintsy miara-miasa isika ary mila mametraka firaisankina raha te anatratra io tanjona iombonan'io hoy ny fanamafisany. Santionany amin'ny loza mitatao ho an'ny firenena hoy ny filoha Ravalomanana. Ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana natao farany teo iny. Anentananareo anana fasahiny ilaza mbariny fa io tena tsy maintsy miara-miasa mifampatoky sika. Na inona n'inona eo raha ohatra tsy avelana raha tsy mandeha amin'izany sika dia tsy afaka hamonjy andro vahoaka malagasy sahirana hamonjy firenentsika tena potika. Izy mbola nahevitrehitra aveo mbola anday zany fifidiana zany eo riny. Raha izao fandeha tsy ilana zany hoe ny fifidianana eo tonga dia tenderiny. Tenderiny eo voen-tanàna. Tenderiny eo ino misy. Dia mike. Moa no veka tao dia tsy vakomitsony eo. Volontsina natapizan'ny lany. Nanaovana élection. Mila esorina ny tahotra fa izany no isan'ny lesokoakoavana tsy azahoana manova ny zava-misy iainana eto amin'ny firenena izao hoy hatrany filoha Marika Ravalomanana. Iaraka ijoro isika satria hita fa zari-paikady ataon'ny mpitondra tsy ahafahany malagasy mitendry ny fanagadrana sy ny raha matahora hoy hatrany filoha Ravalomanana. Zava-doza ina dia ny tahona maro antsika. Rehefa ao tahona dia tsy afaka manao ninina ny olona satria gataindreo zany misy zany solotena ny timba tao seny ary ny kevy atao seny tsy dia hita hoe sambony izy hoe andera anaty tadanoka fanjakany ataka ny solotena rehefa satria izy tafitotrany sita seny gaky zay androlaty. Tsy tandindomindoza intsony fa loza miantra no manjony firenentsika ankehitriny hoy hatrany ny filoha Ravalomanana teto Fianarantsoa androany. Lavo ny demokrasia manjaka ny tsy fanajana ny zon'olombelona vohitsakitsaka lalam-pandrenana tsy voaza ny fitsinjara-pahefana. Ao anatin'izany rendrika ao anatin'ny fahantrana mangitsoka ny malagasy te hitrotra sy te hiteny saingy tsy sano ny taotry ny fampirorona misy. Mila samy joro isika hoy hatrany ny filoha Ravalomanana Marika. Maro ireo tranga tsy fanarandalana teto Fianarantsoa nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina farany teo. Isan'izany ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana, ny fifidianana ankolaka ny safidim-bahoaka hoy ny kandida izay natolotry ny antoko Tiako Madagasikara teto Fianarantsoa raha nijoro vavolombelona manoloana ny zava-misy. Misy olona tsy mataotody ka samy vidin'ny safidim-bahoaka izay toterina ankolaka hoy hatrany ny kandida ben'ny tanàna teto Fianarantsoa avy amin'ny antoko tima ity. Fampiasana ny fahefam-panjakana les prérogatives de puissance publique. Nous fabriquons des politisations de l'administration. Vous avez un disque quoi, vous savez. Fabriquons des chefs fouctants. Nous avons un zavatra sur l'établissement public. Attends, il y a un mille, nous partons de Vali. Donc, on a comme une gymnase. Il y a nous avons un charge numéro, nous avons Vali. Hoaniny vahoaka izay matsona mitamatamata zany mena vosamary mena paty mena sardine savony zay no zava-misy io melo nandritra atao ina fifidianana mbola mizarena dite dia nasina fede dia hoe efa mifedenena dite dia makany anjara zay mbola tsy nahazo. Fitondrana tsy mahalala ny atao hoe rarina sy ny hitsina ary ny fahamarinana no misy eto ankehitriny. Profon'izany ny fihetsika nasehon'izy ireo nandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina teo iny hoy ny fanamafisana. Ity fitondrana ity dia tsy mahalala ny antsoina hoe marina, rarina, hitsina. Ny zavatra fantany dia mandresy na ndresy.
ataony fomba rehetra zay azahoana ny fandreseny amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna, amin'ny alalan'ny fampiasana olona, amin'ny alalan'ny fampiasana ny telim-pamoretana isan-karazany. Maro ny namana sy ny mpiara-miasa andehana ny ekipan'ireo an-trano. Petsaha tsara ianao mapety tena ianao raha vao manova ny olona io. Za tsy manetsy ny namana satria matavitra izy. Politika amin'ny tany mandroso no ataon'ny filoha Amerikana Donald Trump hoy ny masoivony Madagasikara teo aloha paraina Auguste. Azo dika ho fitadiavana takalony amin'ireo firenena hita ho sahirana ka manampitrotraka ny isan'ireo mponina ao États-Unis ihany koa. Lasa mpifaninana mivantana amin'ny Chine i États-Unis ankehitriny ka mahatonga ny fanapahan-kevitry ny filoha Amerikana androka ireo teratany vahiny ao aminy mba ahafahan'ireo firenena sahirana ametraka safidy na hiaraka amin'ny États-Unis na hiaraka hiasa amin'ny Chine. Hoy hatrany ny ambassadeur teo aloha paraina Auguste. Dila nganazy dila. Ka voalohany izy manao ohatran'io fa izy tsy mitadina africain ihany izy, mitadina africain izy. Efa nanao koa izy pays de merde oziny africain. Tamin'ny mandany tavolana. Nanao an'izay izy. Ahoana moa tsy tadiavana africain. Io ne teny gouvernement africain manao an'le corridor de l'Obito. Le hitondrany taty Fangarà misy 1,6 milliard lalana machine chemin de fer ataony zao aty Angola aty andefasana an'le minéré avy any Congo RDC teneniko teo avy ao Zambie de gnany Angola la teo zany efa misy investissement ataony ihany gnao. Joe Biden tamin'ny farany teo mbola nandalo tao nisy ataony agnatin'ny groupe G7 zany hoe ilainy ihany ny africain fa izy manao mouvement be samby voalohany tonga de ohatrany teo zao de hoe azanao daloha izy ny financement ny USAID après 3 mois zay fa ozereny de ozereny amizay hoe izy aminareo no vony miaraka aminay fa sao de iaraka amin'ny la Chine. I Chine manko ny tena problème tena atahorany io de tsy misy manao kapitandroko frappe ohatran'igny izy zany amin'ny voalohany. Na matanjaka ara-toekarena zany efa i États-Unis hoy ny fanazavana dia mety isedra fahasahiranana ihany ireo orinasa any an-toerana vokatry ny fandroahana ireo mpilara-vinaitra arakasa any an-toeranan'ireo hoy hatrany ny fanamafisana. Maro amin'ireo olo regnany olo efa manana miasa ka ny société nany no sahirana amin'io ny société américaine ihany satria misy mampiasa an'io io zany mbola visivisy io raha nijerena amin'izareo ohatra hoe mexicain sy namana manao asa anselika zany manao asa anselika ohatra hoe manao trano sy namana izy mitabataba amin'io izy fa manao an'io koa izy zany ho an'olo mpifidy anazy manao électeur hoe raha za eo da ataoko apodiko aby olo fa mety ho sarotra aminazy zany regny fagnatanteragna regny mety ho sarosarotro ihany ny fagnatanteragna anazy fa satria le mety ny mpandrarao aminazy zany ny tako hoe azapidinao io fa ainy hoe mila an'iregny main d'œuvre regny raha izy milaza io koa hoe enareo ho izy tamin'ny koabariny tany Davos raha voanareo izy teanao manaova investissement ty aminay ty izy afindra aminay ty izine anareo raha zany de taxeko ambony de ambony anareo raha sy zay de taxeko ambony de ambony. Na izany aza nefa dia tokony ahatonga sainantsika malagasy ny fanapahan-kevitra sy ny teny nataon'ny filoha Amerikana io. Fampietreretana ny vahoaka Afrikana izay mahantra ambony arena tsy hitanoano ireny hoy ny fanazavana. Mba sara regny asika mba miezaka asika sy agnategna raha amin'olo io fa mba ataosika koa le zavatra anagnasika ty na asika na asika hiaraka amitsika izany akatesika tsy misy mahay mifidy koa sika hoe inona ny condition raha za zao de ohatra hoe hitako hoe meo anazy zany exploitation ny produit ny pétrole sy gaz io de mety mangingigny izy de mety tsy vaovao kitikitiky le avantage sika aminazy koa ohatrany hoe gnagoa raha ohatra ka mbola mitoy io projet io re mba misy takalo mety adavin'io takalo izy manao enzana mampitaotro ohatran'io izy de raha ny antotanisa voaray dia tafakatra ray tapitrisa ireo hafa firenena tratry ny fandroana iala any États-Unis amin'ny ity andiany voalohany ity. Ny efatralina mahery amin'ireo dia Afrikana avy amin'ny firenena 450 izay misy teratany malagasy miisa 5. Atreto moa mbola tsy misy tatitra mazava makasika ny mombamomba ireo malagasy ireo. Enjana ary tsy mitsitsy ny gouvernemanta Trump ao anatin'io didim-panjakana mikasika ireo mpifindra-monina io ary tena manome lesona ny mpitondra sy ny vahoaka Afrikana. Notahin'Andriamanitra ny firenenareo noho izany miverena any amin'ny taninareo ary takeo amin'ireo mpitondra anareo izay mpanao kolikoly sy nisonareo hoy Donald Trump.
mitaraina ireo mpianatra mipetraka any amin'ny cité université Ankatso tsy mifanaraka itsony amin'ny maha-olombelona ny zavatra iainan'izy ireo raha ny fanazavana, ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra, ny jiro sy rano tapaka lava, ankoatra ny fototra-avitrasa izay tsy nasiam-panavaozana nandritra ny taona maro. Amin'ny ankapobeny aloha tsy de milamina zany satria ohatra zao tsy fampindrandro miteraka tsy filaminana zany, lasa manao hetsika ny mpianatra, ny jiro tapatapaka, dia tsy fandriam-pahalemana koa etsy an-tany manao ny ataony. Misy olona avy any ivelany zany efa tsy mipetraka aty amin'ny cité afaka mitsofoka aty zany, afaka mitsofoka aty tratran'le Francis universitaire zany fa tsy mipetraka intsony izy, dia lasa olona avy any ivelany zany afaka mangalatra aty manao alaboly sy ny tariny. Ny tsy fampinitrano dia rano dia jiro zany tena problème hatramin'izay zany, ohatra tsy haiko hoe nanomboka firy taona fa hatramin'izay zany efa problème taty zany nanomboka taty afara zany tena fa problème le rano zany tena fa tsy ampy misy rano. Olana efa matety mpitranga ary efa nitakiana vahaolana avy amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony ny olana misy aty an-toerana, saingy mbola tsy hita izay vokany hatreto hoy ireo mpianatra. Tohodina tsy hita ireo fahavoazana mahazo ireo mpianatra mipetraka amin'ny fototra-avitresa-panjakana. Efa fantatra ny tompon'andraikitra zany dia hatramin'izay satria efa tsy indray mandeha zany ity misy grève misy hetsika ataon'ny mpianatra momba an'izay, resaka rano dia jiro dia logement mpianatra sy ny bibliotèque reny tsy ampy, dia reny zany mila jerena akaiky mihitsy mba isan'ny filaminana zany aty amin'ny aty amin'ny campus. Mazava ho azy aloha izy tsy mendrika izy fa tsy maintsy zay le zava-misy dia tsy maintsy miaina amin'izay izy tsy mendrika na hoe en tant que maha-olombelona fotsiny izy fa tsy efa tsy mahafeno fepetra zany le izy fa raha mendrika mampianatra anazy hoe mendrika fototra-avitrasa mafy sy maharitra, hoe mendrika an'le institution zany le izy, dia tokony hoe zay le voalazako teo zay hoe tokony haharitra le izy, fa raha hitantsika zao mety hoe hatramin'ny amin'ny mety efa 10 taona mahery tany zany tony mbola tsisy fanavaozana sy ohatran'izany eo, fa raha hoe tena fanatsarana le trano amin'ny ankapobeny raha ny hitako aloha hatramin'izay dia mbola tsisy, fa tsy maintsy hoe participer ny mpianatra, miinvestir amin'ny mpianatra, raha simba ny varavarankeliny dia manamboatra izy, na hoe misy amboarina ny anatiny any dia ny mpianatra foana no miinvestir amin'izay. Teboka maro araka izany no mila fanatsarana ety an-toerana na ny fototra-avitrasa izany na ny toeram-pianarana. Ny trano aloha logement ny mpianatra tena fa tsy fanoloezany toetrandro trano dia ny toeram-pianarana bibliotèque rehefa tena table rehefa misy ohatra amin'ny Ankatso zao fa tsy ampy ny table dia tokony mba asiana resaka fialambolin'ny mpianatra fa tsisy tsony efa lasany anaty bara daholo zany mpianatra reny zay mila fanatsarana daholo zany. Mikorotana ny fianaran'ireo mpianatra noho ireo olana maro lafo mitranga ety amin'ny cité izay mila vahaolana aingana avokoa. Raha toy izao ny toerana natokana ho an'ny mpianatra, rariny raha mitotonga ny ansehatra ny fampianarana eto amintsika ho hatrany ny fanazavana. Raha tiana nefa no ampandroso ny firenena iray dia ny tontolon'ny fampianarana ho aminy no hatsaraina sy hijerevam-bahaolana. Sokajiana ho revolutionna faha-efatra ny indostria ny intelligence artificielle. Ireo orinasa vahiny manana rantsana miasa eto amintsika no tena mampiasa azy ity. Ho an'ireo mpianatra malagasy kosa dia voalaza fa betsaka izy ireo no mbola tsy mafeny intelligence artificielle na dia miantehatra be amin'izay voka-pikarohana voakany IA aza ireo mpianatra ankehitriny. Natao hamenona sy hanampiana ary hanatsarana ny fikarohana sy ny fahaizana noratovina ka hananandra-olombelona ny intelligence artificielle na ho an'ireo mpianatra izany na ho an'ireo mpiasa raha nitatry ny laboratoire d'intelligence artificielle de Madagascar na LIAM. Misy mpianatra tsy mahavoafehin'ilay izy koa zany satria ny mpianatra sasany tonga dia mitavandra tonga dia hoe miantehitra tanteraka amin'ilay intelligence artificielle dia izay ilay tsy le inconvénient koa indraindray. Olana ho an'ny fampiasana ny intelligence artificielle eto amintsika ny falafosan'ny tolotra ataon'ny tambajotra aram-pifandraisana. Sarotra araka izany mety hisitrahan'ny mpianatra malagasy izany na dia efa tafiditra eto amintsika aza ny fampiasana azy. Artificielle ilaina mega
Heritaona zay efa niakatra be daholo ny rehetrarehetra. Raha za manokana zao raha taloha za isan'andro ohatra hoe mba miconnecta matetika mijerijery zavatra any amin'ireny lasa tsy afaka intsony satria izay mialafo zany le izy. Na eo aza izany falafosany saran'ny teknôlôjia izany ka tsy manana fahafahamividy ho amin'izany ny akamaroan'ireo mpianatra dia miezaka manenjika sy manatratra izany izy ireo mba hitovian'ny lenta ara-pahaizana. Ny teknôlôjia aloha tokony afaka daholo satria ny resaka teknôlôjia zao efa mandroso efa lasa lavitra dia tokony afaka mampiasa azy daholo ny mpianatra. Kobaka ambava fampanantenana pokaty izay no hita sy tsapa amin'izao fotoanam-panjakana izao hoy ny Flora Valomanana Marika rehefa niona sy nitafa tamin'ny mpanao gazety teto Ambotsitra ny ariva teo. Lalana potika vahoaka mahantra sy sahirana reraka tanteraka ny vahoaka malagasy hoy ny fanamafisana. Aty fadiran'ovana ny olona tsisy azo atenany zany fanamboaran-dalana fa tapitapelana kely zay hatramin'izay vao nahita zany olona manao goudron amin'ny tanana raraka ny goudron dia tariana ohatran'ireny manetsy reny hitanao mampiasa an'ilay bao iny dia lamina zany ny zavatra misy amin'ny lalana iny potika tanteraka mihitsy le lalana hatrana efiarara tsoa hatreto Ambositra. Raha olona matsapa tena fa tsy mahomby malona ny fitantanandraharaha dia fametram-pialana ny tokony atao voalohany. Mbola ireo firenena any ivelany any no mampiatra izany hatreto. Mitaky fahatsiarovan-tena avy amin'ny tsirairay ny zava-misy na ho an'ny mpitondra izany na ho an'ny vahoaka hoy ny fanamafisana. Matony olona zao any amin'ny firenena hafa matsiaro tena tsy vita tena tsy mandroso toera raha ty dia mametram-pialana. Matony olona afaka maneho ny heviny zay ny demokrasia afaka mampiseho ny tsy fahafaliana no ny fahantrana no ny fahasahiranana dia afaka mandeha an-dalabe. Eto amintsika sakana daholo ny olona ivory ny olona mpanao politika akina ny ilana mpanao politika tsy akatonany daholo ty mpanao politika satria dia tena isika ngeny tena tsisy gisitra koatrantsika na ny teneny mamelatra sao mbola voaka raiky lasa États-Unis. Tsy toy izao mihitsy no tanjona napetraka tamin'ny fitantanana any Madagasikara talohan'ny taona 2024 hoy hatrany ny Flora Valomanana Marika. Efa nanangasanga ny fiarenan'ny firenena ary isan'ny tazona toerana tsara isika tamin'ny lafiny rehetra taty Afrika. Potika avokoa nefa ny tanjona napetraka tamin'izany hoy hatrany ny Flora Valomanana. Nefa fanandraraina fa hoe tena olona mba manana maizazy Madagasikara, manana rena voajanahary, manana olona manampaizana, pedabe ny tanora mbola afaka miasa, firenena tanora, disy fanantenana mihitsy ny vahoaka. Eto Ambositra zao lahatra fantatro hoe mahay manao asa tanana izy, mahay manao reny le sary sikotro reny, tsy avelana le hazo, vao tafalesaka tamin'ny olona taria vao miditra taria. Dia ino ny azony atao tsisy mijiro na manampiniavana izy hoe mba morona asa kely madinidinika tapaka indray mijiro tsisy dia tsisy ataony. Ny rano moa zany izay voafototry ny maha-olona ny olona. Raha tiana ny ametraka fampantroana dia ny famokarana anatiny aloha no mila atao matanjaka hoy ihany ny Flora Valomanana. Mila manana fahaizana mitsinjolavitra ny fitondrana firenena fa tsy hoe arak'izay zavatra mitranga sy hitany maso no andraisana fanapahan-kevitra. Mila mametraka mazava ihany koa ny hoe mahasoa aloha vao ny mahafinaritra. Araka ny vaovaony ely tamin'ny tambajotra sosialy vao maraimbe tanikeo dia voasambotra Fernocelo. Betsaka ireo vaovao nivoaka ny famoafao be ihany. Raha ny vaovao dia tena andalambe tena nosy zato ny samboran'ny jandary any Fernocelo alina. Raha ny vaovao ihany dia tsy Fernocelo rery ny voasambotra fa nisy ihany koa olona maromaro niaraka taminy. Ho fanatanterahana ny mandadare no nisamborana azy ary niakatra fitsarahan'ny tolakandro ihany ny tenany. Faktam-baovaon'ny olon-tsotra no nahafantarana ny toerana nisy azy. Raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny olafitry ny mpanao gazety dia hatreto dia mbola tsy nahazo fampahafantarana ofisialy ny OJM fa nosambory ny Fernocelo. Izy raha teo tsy voasambotra ao anatin'ny lisitra mahampanao gazety azy. Na izany na tsy izany, manara-maso akaiky ity raharaha ity ny OJM raha ny fanazavan'ny filohany hatrany. Mila fantarina ny antony nisamborana azy raha ny fanazavana ihany. Raha misy fifandraisany amin'ny asa fanaovan-gazety izany dia andraindraikiny araka ny voalazan'ny lalàna ny OJM. Azon'ny Selo eto ihany koa no manaitra ny rafitra mpiaro ny mpanao gazety eo anivon'ny Ilotsera ho hiatrany ny filohan'ny OJM raha azo tamin'ny Antsoatariby. Tsy azon'ny mpanao gazety ny tirana moa
teny amin'ny fitsarany dolakandro io. Raha ny vaovao efa nisy ny didy fampisamborana avy amin'ny sojaben'ny mpitsara mpanao famitorana na ny doyen des juges d'instruction nivoaka ny zoma 10 oktobra 2024 io mba hanaovana fanadihadiana azy mikasika ny resaka fampelezana vaovao tsy marina tao anatin'ny tambajotra an-tserasera Facebook. Raha ny vaovao farany dia nidoboka ponja vonjomaika izao arivo izao Fernand Selo andrasana ny toy-ny raha ity. Matsiaro tratrantsindry azoleny ireo tantsaha lalovan'ny tetikasa-panjakana amin'ny lalambe mikodana fokotany 20 lasibatra ny fanotofana ho an'ny eo amin'ny PK0 raha ny zava-misy ety an-toerana dia tambary maitso ny tangenana tamin'ny mena tsy misy fifampiarana tamin'ireo tompo-tany raha ny fanazavana fa tonga dia taingim-bozina tsotra izao ho ihany ireo tompon'ny tambary. Nisy sosikevitra natao tamin'ny fanjakana mba hamiliana ilay lalana ka tsy ahavoakitika ny fiarim-ponina eto Ambohimangarova saingy tsy noenona sy tsy nirarahina izany hoy fanamafisana. Zava-misy zany amin'izao fotoan'izao dia manao ny tetika ona fifanarahana tamin'ny mponina ety Ambohimangarova zay misy fokotany 20 misy fokotany 20 ireo olon'ireo ireo anatin'ireo fokotany ireo zany a dia tsy hoe kory hoe manakina ny fanaovana an'ilay lalana mikodana fa kosa mangataka ny hoe tokony isy fifanakalozana alohan'ny anatanterahana an'ilay tetikasa ary porofony zany a zay tsy hoe manohatra be fatany fotsiny an'ilay lalana mikodana fa namme sosikevitra ny fanjakana zay hoe tia ny tokony lalana ho atao makasika an'io tetikasan'ny fanjakana io ary zay a dia tsy manimba le fiarin'ny olona ety Ambohimangarova mikazo an'le vakoka mikazo ny lafin'ny sosialy zany rehetrarehetra zany dia tokony hojehina daholo. Zay ny zavatra angatanay hoe alohan'ny anaovana an'le tetikasa aloha dia tokony fanakalo zay zavatra zay a dia efa nangataka zay an'le fifanakalozana nefa ny hatramin'izao a dia tsy nahazo valiny mihitsy zany zay. Tany marefo 70 hektara ny voakasika ny fanotofana raha ny fanadihadiana natao tety famonoana ankolaka vahoaka izao fihetsika tao amin'ny fanjakana izao satria anetsiny ireo mivelona amin'ity tambary be ity. Mivohitry merina Ambohimangarova raha ny mivohitry merina izay ny ety amin'ny vototany atsimo andrefana izay misy an'izany ndremivohitra nametrahana andrenam-pomerina arivo latso matindray andro iandro ny votovonana Ambohimangarova. Nefa dia io 70 hektara io a napetraka io ny hoe satria nareo apetraka aty iandro ny votovonana dia mena tambary zahay nefa le tambary menanay zao io totofany io ka dia mba mamperitreritra ny fanjakana ihany zay tompoko ny hoe inona ny tokony mba mamety atao a eo anoloana zany tambary a zay voatototra izany satria mamelona olona anetsiny io ary raha vokatra ny vary eo rehefa fararano ny andro a dia olona maromaro ny voavonjy mena kely ny vidim-bary ohatra zany makapirina mahazo pirinao miandrombo mahazo miandrompy miandro vorona mahazo miandro vorona zao zay hototofany io tompoko a dia tsy misy lalaka aletsony mihitsy eo anoloan'ny zavatra misy tompoko raha voatototra io a 70 hektara misy aty aminay io. Tsy misy ny fifampilazana fa tonga dia taratasy midina ny amin'ny fanotofana ny tambary fivelomam-ponina ny voaray ho iatrany iretom-poniny ireto. Ity ny taratasy fihinanareo a angalana ny tany. Ny taninay nefa tompoko a tany vita borona titre nefa ny zavatra mpanaovina anay hoe fanajariana ny tany. Mba mety hoe zany tompoko sa tsy mety raha olona tena mandinika tokony hoe ny fanananao an'le tany taratasy fananao ny tany ny takina fa tsy atao an'le fanana tany le hoe ino ty fanajariana tompoko dia tamin'ny mpanjakana fahalalana azy fa raha tamin'ny misy tompony izy tokony mamena an'le taratasy fianao ho fanananao an'le tany dia hoeto ny taratasy fanananao tany nefa zay fitahana amin'le hoe fanajariana dia zay tompoko tsy mbola mety zay hatramin'izao fa raha mba misy ny fampirarahana hoe na dia mividy n'le tany voatototra re tsy misy tsisy resaka. Nisy moa ny hetsika fanehoana tsy fankasitrahana amin'ny fanotofany fanjakana ny tambary fiveloman'izy ireo no ny tetikasa nanamafy ireto vahoaka fa tsy misakana fampandrosoana izy ireo saingy tsekeny kosa izao famonoana vahoaka ankolaka tao amin'ny fanjakana izao andrasana ny fivoaram-baovao.
ankoatra ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanamboaran'ireo lalakely ao amin'ny komina nosialy dia isan'ny asa maika amin'ny fanampiana ny vahoaka amin'ny fiarian'izy ireo izay mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa nisy ny ezaka natao nandritra fampielezan-kevitra toy ny fizarana zezika sy masomboly ankoatra ny fanomezana fampiofana. Hoy ny ben'ny tanàna izay voafidy teto amin'ny komina nosialy. Voalohany indrindra maloto ny tanàna. Tena maloto ny tanàna ka nianadio an'ireo tanàna ireo aloha ny tanjona voalohany dia araka ny fampanantenana tany amin'ny propagande tany moa dia ny fampanentana rano fisotro madio ary ny fikarakarana ny tantsaha. Ny tena moa dia tantsaha araka ny fiaingana dia ny tantsaha miainga amin'ny fiompiana sy ny fambolena zany ny fampandrosoana eto amin'ny komina ka ireo rehetra eo dia ho jerena ary atao lahara-pahamehana daholo. Araka ny efa nataonay tamin'ny nanao propagande dia efa nizara zezika zay nizara masomboly zahay dia mbola nizara torohay na fampianarana ho amin'ny fiompiana akoho izahay dia mbola tsy mitsara ihany zay satria miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantiko izay dia afaka mizara ohatra hoe karazana zanak'akoho na fampitaovana na fampianarana izay no entina ho ampandrosoana voalohany sy hoentina iarahana miasa amin'ireo tantsaha. Asa ho fampandrosoana no atao ary izany no antony nirotsahan-kofidiana isahana ny tanàna ety ifotony izao ho iatrano ny fanamafisiny. Tsy maintsy isa ny fisokafana amin'ireo mpiara-miombonantoka mba ahafahana manatratra ny tanjony sy ny vinapetraka mandritra ny fotoam-pitondrana raha ny fanazavana trany. Tontosandroa moa famindrapa-efana teo amin'ny ben'ny tanàna mpisolo toerana sy ny ben'ny tanàna voafidy mahoaka eto amin'ny komina nosialy Ambohidratrimo. Efatra androandroany ny taraina amin'ny tsy fisian'ny rano ireo mpianatra mipetraka eny amin'ny site Akatso. Hatreto anefa na dia efa nahitana nandeha kely aza ny rano dia tsy mahafa-po azy ireo izany. Mahalana ihany mantsy ny fotoana fandehanan'ny rano ka tsy maharaka ny filan'ny mpianatra mipetraka ety. Hatreto aloha mbola tsy mahafa-po. Izay ngamba ny valiny raha toa ka hoe efa nandritran'izay efatrandro izay nanao fitakiana maly hariva vao niverina gota izany hoe nandeha kely zany tena nandeha kely dia tsy mbola mahafa-po mihitsy ilay izy, tsy mbola misy zany raha azo tenenina teo amin'ny adiny telo teo mbola maro ny mpianatra tsy nahazo rano. Nitarika ady solon'lony eo amin'ireo samy mpianatra ny fitsinjarana tsy mitovy ny rano amin'ny bombonina. Misy koa anefa ireo toerana no ahitana bombonina ka miandry izay ora andehanan'ny rano vao afaka misitraka rano ireo mpianatra. Pompe ety amin'ny cité Akatso ety moa zany zao no hitako hoe voan'le izy amin'izao satria ny sasany misy famatsiana amina citerne ihany dia ny sasany tsisy fa ohatran'ny eny aty ambany zao tsisy famatsiana amin'ny citerne to dia pompe dia le mampiasa pompe zany voakasiky le tena voakasiky le izy amin'izao. Zay aloha mbola tsy nahaka tany fa ny ihany koa raha ohatra le izy koa tsy dia mety an'le mpianatra le